moraan'ilay izy satria mitarika famerenana ny ravalomanana eto atandrazana lay izy dia sira fa tsy dia raha opposition rehetra am'izay a dia apartir an'iny venao zany masy nakatolo président zay raha izay faharoa am'le fiasan'ny lalao ravalomanana nresaka tam'le mouvance ravalomanana dia tsy maintsy tokony ekeny ny CES CSE ny filatana satria efa ampony fipetrahany teto atandrazana 6 mois dia tsy maio fa ampy efa teto izy fa fazarana dia nandroaka azy izy eo zany manay hoe apaisement zany no base nyty fifidianantsika ty ka eo manay hoe raha ekeny ny CSE ny filasany korotana ny aty ambadika hoe aklaranga olona tsy feno enim-bolana mipetrahana teto dia valide nareo raha tsy valide ny CSE reto ny filatsana iesika indray ny partizany ravalomanana dia tsy mahaitsy an'izy ranga dia lasa ndray sakorokorika madinika dia hoe korotana van'le élection zany dia ny validité ny élection zany natahorako ahoana mikasika zay ny hevitra zavato mankasitraka toko ya Allô? Miarahaba toko. Miarahaba Madame Lalatina. Miarahaba toko. Aloha toa hoe tratran'ny taona aloha satria ela ihany matsika tery amin'ny 13 mai tsy haiko na tamin'ny taona inona moa tamin'ny herintaona sa saotratrino avy braso ya ka eto zao mahenonao zao dia tena sady faly ihany toana ihany foko satria samby rehefa vanim-potoana ny tolomatsika ireny dia anisan'ny tena nalahelo mihitsy aho nafikendeha ndregny ka toana moa ny tena madinika dia tsy afaka manao nin'inona ka dia afampitafanay aloha tsika antikonena aloha dia sorananao voalohany dia zao Madame Lalatina voalohany iny aloha dia tena hitako mihitsy ianao hoe tena miova satria ny antony dia mahay mamela helika ianao zany na amin'izao filazanao zao aloha ny antony satria raha nisy nanontany te ianao hoe mamela ny andro rajoelona ary hitako mihitsy ianao fa tsy mitazona am-po ka tevitanena hoe aza matahotra fa tsika tsy maintsy tafita zay amin'ny lalana tanjotsika satria nitanjona aloha zao zao dia ny fifidianana tapaka tapaka ny namantsika efa nazava ihany zay efa misy antso vonina indray eo efa misy maika miaraba tompoko allo eny tompoko manahoana tompoko miarava mitiavana io voalohany tenko aloha dia minao no Madame Lalatina tena olona mahafinaritra mihitsy go carré marina rehefa ela mihitsy moa zany tsy nahinanao tamin'ny onjapeo ka faly ny fonay mahenanao indray amin'ity onjapeo fréquence plus ty za koa faly miresaka aminareo fanontaniko moa zany dia zao za moa zany tsy te hiverina amin'ny lasa tsony fa noavo mba tiako anontaniana aminao hoe aminao ve io fifidianana zay ho avy io rehefa vita tanteraka somatsara ve dia ilamy manontany tiako resahana mantsy hoe hitatsika zao fanofanomanana azy na dia propaganda ary mbola tsy manomboka dia efa misy mangalatra départ sa ohatrany efa misy asady ny karazana tension madinidinika dia zay tiako anontaniana anareo zany hoe nareo ve mieritreritra zany hoe rehefa mizotra somatsara fifidianana misy no lany dia vilama amin'izay eo fa tsisy indray ny teny hoe nangala vato reo dia zao indray dia teraka za olana vaovao indray sora topoka mankasitraka tompoko mankasitraka anao mandray antso anankiroa angamba sisa isika raha efa misy vonina indray dia raisina mpiavana miaraba tompoko allo eny tompoko manahoana tompoko salama tompoko somary atao ambanimbany le radio akaikinao dia tsara ny fifandraisantsika miarahaba Madame Lalatina to miarava mitiavana Madame Lalatina ohatrany faly asy ny fihamon'ny radio police faly koa miaina miresaka aminareo eny tompoko fanontaniana mba apetrako aminao hoe ny nakato amin'ny fanjakana ve ny radio anareo sa nareo mihitsy nanajanona kely azy aloha eny ary voaliny eo zay rehefa avy eo zay ny fanontanianao ia mandray ny antso manaraka miaraba tompoko ia efa malalaka ny telma raha isika avy hatrany miaraba tompoko manahoana to salama tompoko tiako mba tenena fotsiny hoe voalohany indrindra aloha raha mahatsikaritra nareo piaino dia misy ihany ny fitiavan-tena ny tsirairay mipitirina amin'izay anankiray zao ohatra
ny vahoaka tsirairay hoe misy zavatra tiany lalatiana fidèle atao ve eto amin'ny firenenty tiany atongavana na tsara na ratsy dia le tsara ve ny tena mava sa hoe misy zavatra tiany atao hafa mihitsy izany hoe satria tsy afaka manao an'ilay izy ao anatin'ny fitondrana dia tsy maintsy anohatra izy dia ao ka ny tsirairay mba handinika fotsiny hoe raha ifidy sy mba olona hoe afaka manatanteraka ny filan'ny vahoaka tsirairay fa tsy hoe tonga indray zao ny olona atosika lalatiana fidèle dia anao ny ataony saotra tompoko. Mankasitraka tompoko. Ya, mankasitraka anao a antsoray farany angamba sisa no raisitsika. Miaraba tompoko. Allô? Eny tompoko. Le teo ihany le manontany an'le radio any lalatiana teo. Zafady fa mile. Ya. Misy komponandraiky serasera vety. Mandadio anareo. Aloko anaty ministre. Tompoko sa. Mbola ministre. Ya. Ho valiana eo zay rehefa mba mampiaseto amako le teny tambola miaraka regny nareo. Hoe zano mergelona pisehana gadanareo dia aloko mialatsy ho ministre. Saotra to. Ya, mankasitraka re. Raisitsika ty farany miinsisto amin'ny telematy ary. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Efa manefo anao. Toraka izany. Raha mety ina maro toa dia miara-miasa amin'ny fréquence lalatiana dia manao famakafaka anao. Miara-miasa amin'izy Miara-miasa amin'ny fréquence anao dia manao famakafaka anao. Raha mety zareo dia miankavianao mba ifandray madama olontiana rehaly mba tenayko anao mba hitanay tv plus zay dia mahare zareo lalatiana manohana anao foana zay. Ok, merci. Mankasitraka mahery tokoa manana anareo dia misaotra manohana foana. Valiko Ya, zany. ya. Sady isorako ihany aloha le nandray anjara rehetra tamin'ny antsoan telefônina teo any dia ialana tsiny ho atsika izay mbola te hiditra fa ny fotoanantsika manapetra efa somary nangalatra kely azy isika satria tsy isan'andro no mahazo ny lalatiana Rakotondrazafy dia sady amitina no amarana ny fandarana lalatiana Rakotondrazafy. Eny ary dia misaotra betsaka Benjoana Evson dia misaotra betsaka antsika rehetra nametraka fantaniana dia valiko indray zany aloha ty andihana fantaniana teo ty. Kasika ny firotsako fidindra matola Laura Valomanana aloha ny any fomba fijeriko azy dia tahaka an'izao Benjoana Evson rehefa nisy any sehatra tany amin'ny tambajotra serasera sosialy Facebook tany resahako an'izay dia mbola ho averiko eto izy hoe amiko ny filatsako fidindra matola Laura Valomanana dia tokony ho ekeny ny fitsarana manokana mikasika ny fifidianana cour électoral spécial ny antony dia tahaka an'izao. Io le napetrako teo foana hoe égalité des chances fitovizan'ny arjika ho an'ireo candidat isan-karazany. Andriamatoa Andry Rajoelina manana ny candidahany. Andriamatoa Andry Rajoelina azy efa manana tombony eto an-toerana eto an-tanindrazana afaka manao fampelezan-kevitra na amin'ny endrika mivantana na amin'ny endrika ankolaka. Io ataony amin'izao fotoana izao io satria ohatra zao nisy fotoana izy nandeha nakany Atasy nety niaraka taminy Andriamatoa Edgar Razafindrava fampelezan-kevitra zany na tiatsika na tsy tiatsika na tsy nandray fitenenana azy aloha Edgar Razafindrava. Ohatra zany zay tiako tenenina dia hoe Andriamatoa Andry Rajoelina eto an-tanindrazana afaka manao fampelezan-kevitra ho an'ny candidahany. Marika Ravalomanana azy efa tsy eto an-tanindrazana tsy afaka manao fampelezan-kevitra ho an'ny candidahany. Zay zany dia efa tsy mitovy izay herintsika izay. Ka tokony kosa aloha raha ohatra io fifidianana ataontsika io tsy misy ataontsika hoe tsy misy fitovikera io na équilibre tsy mifandanjy io raha ohatra kosa ka afaka milatsaka ny candidahany Marika Ravalomanana ny candidahany Andry Rajoelina nefa ny candidat Marika Ravalomanana tsy afaka milatsaka. Reo nefa no ataontsika hoe protagonista voalohany ao anatin'ireo zany ny olona voakasika voalohany le crise. Tokony zany kosa la Laura Valomanana afaka milatsaka mikasika le hoe enim-bolana. Io ane dia fatatsika tsara fa nisy accord politika foana azo natao teto amin'ity firenena ity. Ka raha ohatra ny filatsahana Ramatoa Laura Valomanana na dia hoe tsy mahafeno ilay fepetra enim-bolana azy no ampilamina sy ampitony ary indrindra ampisa satria zava-dehibe loatra ilay fanontaniana apetraka ilay namantsika teo hoe nareo ve dia mieritreritra fa ilamina ozy ny zava-misy eto amin'ny firenena aorianan'ny fifidianana. Tsy ilamina tokoa io raha ohatra ka tsy afaka ilatsaka ny candidahany Marika Ravalomanana satria tsy anaiky izy. Tsy ilamina ihany koa io raha ohatra ka hoe misy ny candidat ohatra tsy afahanao tsy avelanao ilatsaka ohatra zao hoe général Camille Vital ve zao tsy avelanao ilatsaka satria na tianao na tsy tianao tsy nafeno ny enim-bolana teto an-tany